fiahinam-piarabelona dia misy karazany anankiroa raha ohatra jerentsika eo amin'ny lafiny asa na ny fandoavan-ketra. Misy ny fiahinam-piarabelona miankina amin'ireny ataontsika ohatra hoe CNAPS, pension, retraite ho an'ilay mandohetra. Misy kosa nefa fiahinam-piarabelona ho an'ireo ataontsika amin'ny teny frantsay aty amin'ny secteur informel na hoe sehatra tsy mbola manaraka loatra ny ara-dalàna. Amin'ny ankapobeny moa ny fidy zany dia manohana an'ireo olona aty amin'ny sehatra tsy dia tena hoe voasoratra mazava na ara-dalàna na mandohetra, izay le atao hoe protection sociale non contributive. Le hoe contributive manko zany hoe misy anjara takiana amin'ilay olom-pirenena anankiray. Raha ohatra ianao zao mpiasam-panjakana dia misy hetra alohanao, raha mpiasa any amin'ny tsy miankina dia misy hetra alohanao ihany koa any amin'ny CNAPS. Dia misy karazany roa ohatr'izay le izy. Ka raha ohatra isika hijery an'ilay fiahinam-piarabelona sahanin'ny fidy zany hoe ho an'ireto olona misehatra miaina manodidina ilay hoe protection sociale non contributive dia misy karazany maro ny asa azo atao. Ao zao renareo ny hoe vatsinankonana fiavota, zany hoe misy vola, lela vola omenan'ny fianakaviana isaky ny 2 volana moa le izy. Fianakaviana tena marefo. Le hoe fianakaviana marefo koa mbola vavahantsika rehefa avy eo. Misy ihany koa asa iarahamanao amin'ireo olon'ireo satria misy asa iombonana mety mahasoa ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina, dia zay koa takalozana vola na takalozana fahaizana mety miaraka izy roa ireo ary rehefa tonga moa ny fotoana hiatrehana fahasahiranana, ohatra zao tsika miatrika fahasahiranana vokatry dia otrika aretina Covid-19 na valana aretina tia, dia misy ihany koa ny fiahinam-piarabelona mifanitsy amin'izay. Ohatra hoe omena tosika fameno izy amin'ny fanampim-bola, omena tosika isan-karazany eo amin'ny afiny ara-tsakafo. Dia mantatra, horonan-tsary fohy no vokarin'ny fidy izarana aloha hevitra samihafa manodidina ny fiahinam-piarabelona.